mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ny fotoana izay andrasantsika ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alatsinainy ity. Fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizaran'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny irina izany akasika ny fiainantsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao izay efa antoky ny fiainanay tokoa ianao. Misaotra fa miay anay tsirairay avy. Indrindra izay manaraka izao fotoana izao. Misaotra ihany koa Tompo fa Andriamanitra tsy mba mivadibadika ianao fa manantanteraka ny teny fikasanao. Ao dia mety izy ianao hiasa eo anivon'ny fiainanay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe azo antoka ny fiahian'Andriamanitra. Azo antoka ny fiahian'Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina dia maneho ny tena no ilay Andriamanitra velona miasa ho an'ireo izay miantso azy Jehova. Hoy ny salamo manao hoe eo anatrehako manjakariva Jehova. Noho izany dia mahatoky an'Andriamanitra sy miantso azy izy. Andre azy ny tompona dia avy ao amin'ny lalina aza no iantsoana azy, izany hoe tsy misy afa-miala eo ambany fanapahan'Andriamanitra ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana. Araka izany ny antsoantson'ny mpanao salamo na antsom-pahoriana toy izany aza izany dia omba ampanantenana mandrakariva. Ny salamo 120 indray dia manasongadina ny herin'Andriamanitra pahary eo amin'ny fiainan'ireo mahatoky manokana. Miseho araka izao manaraka izao manko izany heri izany voalohany dia tsy mba havelany angozozany ny tongotrao izy. Matetika entina ilazana ny dian'olombelona eo amin'ny fiainana ny hoe tongotra. Ny teny Hebreo ny ilazana ny hoe tsy angozozo dia manambara ny fiarovana omen'Andriamanitra an'izao tontolo izao sy anziona. Ny fanehoana an Jehova ho mpiambina ny Israely izay tsy matory na rendrehana dia manasongadina ny fahavonon'Andriamanitra mandrakariva hiditra an-tsehatra ho an'ny zanany. Ary fahatelo ny hoe Jehova no fialofanao dia mampatsiahy ny andro rahona tamin'ny andron'ny fanafahana ao amin'ny Eksodosy. Toy ny tamin'izany dia manome fialofana ara-baka teny sy ara-panahy ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Fahaefatra dia eo amin'ny ankavanan'izy ireo Andriamanitra, ny tanany havanana dia entina anehoana ny tanana matanjaka indrindra, ny tanana izay tena miasa ihany koa. Eto dia manambara ny fahakekezan'Andriamanitra sy ny fanampiany izany. Fahadimy farany dia hamafisina mazava ao amin'ny salamo 120 ny fiarovan'Andriamanitra ny olona. Hiaro ny zanany amin'ny ratsy rehetra Andriamanitra, na ny masoandro na ny volana dia tsy hamela azy ireo. Hiaro azy ireo Andriamanitra na mivoaka na miditra. Ny fiahian'Andriamanitra antsika tsy ankiato amin'ny lafiny rehetra no aseho an'ireo fomba fiteny izay tena kanto ireo. Dia tahaka izany ihany koa ilazany tamin'ny mpanao salamo, aoka fiakiana ho anao ary hanana fahatokiana isika amin'izao fotoana fa tena mbola miahy antsika Andriamanitra. Miahy antsika izy amin'ny fiarovany feno, miahy antsika izy na mivoaka na miditra isika, miahy antsika tsy ankiato izy. Koa irezony dia zakivy fa miaro anao Andriamanitra. Raha ny mahalala tsara indray isan'andro mbola misaotra anao izahay ny amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Misaotra Tompo miahy anay mandrakariva. Misaotra fa tena azo antoka tokoa ny fitantananao. Ampianaro izahay hatoky tanteraka fa tena miahy anay ianao ka tsy salasala izahay na hamonjy zavatra hafa indray, satria ianao no andro iankinany fonay ary satria ianao miahy anay dia tsy hanan-java mahory tokoa izahay. Anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.